ambalan'ny Jesoa na Jesuita tonga mandalo eto Kasoabo tonga hiaraka amin'ny tanora amaomany national Tampigri aminy zany dia miaraka amin'ireo tanora Tampigri fa eto Kasoabo zany dia hiezaka ihany koa hiaraka amin'ireo tanora eto amin'ity faritra ity mba hifampizara an'izay hoe hafaliany sapakazo na hafaliany paka ihany koa izay dia ao anatin'izay no misy ny fampizarana isan-karazany dia ao zany ny fampizarana miakatry ny papa ho an'ny tanora amin'ity taona 2024 ity dia anisan'ny zavatra lazain'ny papa ao moa ny hoe aza matahotra amin'ny teny ka anisan'ny ezaka lehibe izay ho ataontsika tanora zany ao anatin'izao fiainantsika izao zay hoe aza matahotra manoloana ny fiainana isan-karazany izay hitantsika ny fivoarany sy ny sisa fa aza matahotra ihany koa tondram-bavaka an'ireo namantsika indrindra ireo somary diso lalana izay mety mahatonga ny fatahorany maro amin'ity faritra ity na tsy fahafahana mamokatra izay piseho amin'ireny asan-dala isan-karazany ireny zany dia ao zany izay aza matahotra hitondra an'ireny fiainana rehetrarehetra ireny ao amin'Andriamanitra ary aza matahotra ihany koa hitondra an'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy satria izy no afaka hanampy antsika hanolotra antsika ny saina hiatrehantsika an'ireny manolotra antsika ihany koa ny fo madio hiatrehantsika ny olona isan-karazany ary ny hery izay hoentsika mamakivaky ny fiainana dia izay zany ny fampirariana ao anatin'izao fanombohana fiaonan'ny tanora tamin'ny taona 7-9 no efa nisy fianakaviana katolika izay nanao fivavahana tany an-tranony tamin'ny faritra manodidina Kasoabo dia tany Betaratra izany fa tamin'ny taona 1700 kosa no nanao ny fiangonana vita biriky ary notafona bozaka ny fiangonana teto Kasoabo. Mbola diosezan'ny Morondava izy tamin'izay hatramin'ny 12 Jona 1700 nanambarana fa lasa diosezy Morombe ka i mopera Joseph Zimmermann talen'ny sekoly teto Kasoabo no lasa eveka voalohany ho an'io dioseze vaovao io. Tsy nisy mopera mipetraka teto Kasoabo fa mopera Brunel avy any Manombo no tonga mamangy ana Kasoabo isa-taona fa tamin'ny taona 1700 vao nanomboka nipetraka teto ny mopera antsoina hoe Enebel ka tamin'io taona io no nisy ny batemy voalohany dia nisy rivodoza nandrava io fiangonana io ka tao amin'ny sekoly no nampiasaina ho trano fivavahana tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 1700 dia natao ny vato fototra ho an'io fiangonana lehibe izay hitantsika ankehitriny io. 3 taona no naharetan'ny fanamboarana ny fiangonana izay hitantsika fa mafiorina ary mbola mijoro ankehitriny. Izay ny fampidinana ny tantaran'ny fiangonana dia hiditra amin'ny hetsiky ny sapakazo indray ary isika izao izay atomboka amin'ny famaliana fanontaniana avy eo dia arahin'ny pelerinage izay nataon'ny tanora.
fahatelo disoalavinao ny fampiasana ny itsokanao sy mitsotranao izay ry Jesosy. Jereo tsika tsara ry tanora namana fa tsy misy antony hafa mahalavo atsika matetika dia mihakikia hakamoana alahelo rendrarendra isan-karazany ka mahatonga ny famoiza-po rendrika amin'izay tsy izy isika amin'izany mivarina amin'ny zava-mahadomelina toaka sigara filany nofo misaraka amin'ny eto nefa i Jesosy otsika dia manana herim-po fiarina hatany sy hijorona dia lavo anao ny chapelet anankiray mistery mampalahelo voalohany Jesosy Kristy niady aina fadiranao ary tebitra ao an-tanimboly ny olona sady mandely sisa rainay anandanika ao amasinina ny nananao nitsonga hoe fanjakanao tamiteraka ny sikaponao ety atany hitako ny anagarika tena azy izy irery miatrika ny fahoriana sy roa aman-tany akory ny toe-panahintsika raha mahita ny neny ady saina mafy sy malahelo mahita antsika marary na ambavahoana ny fahafatesana na indaosan'ny fahafatesana tampoka sanatriavina izany fa na voatana an-tranomasina Nasovana ny tompo aminao, nisovina mo vehivavy rehetra ianao, ary nisovina ny fitonao.
Piadanana, Piadanana, Piadanan Christi, Piadanan Darisa, Piadanana, Piadanana, Piadanan Christi.
Thank you.
Moramora kely e. Moramora nareo. Zany. Hein? Ah, rale. Zesta zao. Zesta zao. Tena patsirarana kosa zao raha. Zesta zao. Varna sikizao. Umbatika nanakangane Vova mafany Jesu Kristi nosorata amin'ny masinday marika dia tonga tany Jerusalema i Jesosy ny mpianana ka noho ny tonga tao amin'ny tempoly i Jesoa dia nandroaka izay